Faisan'ny tafiditra tao anatin'ity hetsika Haïti ihany koa ny azakazaka 10 kilometatra hoan'ny izay kosa indray dia noporofony mampitsotsy avy any mpiazakazaka avy any amin'ny Kospenina ny Boeny fa izy no tompony izany alaviran-dalana 10 kilometatra izany nahazo ny medaly volamena. Mampitsotsy teo amin'ny azakazaka 10 kilometatra dia noporofony mampitsotsy mpiazakazaka avy any amin'ny Kospenina ny Boeny fa izy no tompony ity alaviran-dalana 10 kilometatra ity. 30 minitra no fotoana vitany izay nandrombahany ny laharana voalohany teo amin'izay azakazaka 10 kilometatra izay. Kilometra eto Madagasikara. Patsisika. Patsisy mandresy zaho to. Nanao nara vitran'le azakazaka? Vitako soamantsara ka. Tena niady zany Patrick ndraiky Fulgence fa teo mi 2 kilometra ny alako zany. Inona ny tena tombony ho anao zany? Tombony anazy zany tena kontrana dia bakeo Kosipeny manohana dia Madame Gerdisco sponsor tena manohana Mazika Boeny. Zay tena fitako anazy. Amin'ny fanohanana zany. Inona zany zao no compétition manaraka oman'ny mampitsotsy? 15 km l'avenue mi levé décembre zao. L'avenue. Nahoana ny fahitanao amin'ny ankapobeny le tontolon'ny azakazaka lavitra eto Madagasikara? Vitako soamantsara io ka. Fa vitako zao zany 10 km 5 km dia semi marathon zao tompo. Le marathon zany misy mahazo marathon. Laharana faharoa Irakotondrasoa Fulgence avy any amin'ny Corona Tsirabe 30 minitra sy 9 sekondra no namitany ny 10 kilometatra. Patrick avy amin'ny Kosfa no nahazo ny laharana fahatelo 30 minitra sy 12 sekondra. Teo amin'ny sokajy vehivavy ho an'ny marathon kosa indray dia malalaka tsy nisy mpanelingely ny fandresendry zareo Keniana teo amin'ny marathon 20 kilometatra izay tamin'ny alalan'ny Salila Gat 3 ora sy 4 minitra sy 20 sekondra. Mbola teratany Keniana ihany koa ny laharana faharoa ABC Asnakets 3 ora 12 minitra sy 20 sekondra no fehi-potoana vitany. Tany amin'ny laharana fahatelo no nisy an'ny Malagasy tamin'ny alalan'ny Landinirina.